Vatsimpana Etnineni Ratovelo Jacqueline. Malalo fa sy ravo tanteraka tokoa ny fomam-panahy ny olonao rehetra satria nampandresenao iny alin'alim-pahafatesana vao nilalovana iny indray zay koa iny raha sy tombonandro vaovao ivelomanay ary koa ahafahanay miankohaka mpanajany amin'ny tombo masinao iarahabanao ideranao ankalaza ary anome voninahitra ambony sy mendrika ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao. Makasitraka mankatelina indrindra Jesosy malala amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao zay avaozinao aminay isanandro. Koa indreto zay olonao rehetra mbola navorinao indray amin'izao halala zoma izao mba hiomby afaka miaraka aminao eto ankehitriny ary koa andre ny teninao zay fanilo manazava ny lalanay mba tsy raparapa ao anatin'ny aiziny izao tontolo izao izahay. Ny teninao koa no mampahery ary mampitraka anay ary koa mampitombo finoananay amin'ny fahalalana bebe kokoa ny sitraponao rehetra. Alohan'izany rehetra zany nefa Jesosy dia mbola mangataka ny indra fonao lehibe izahay mba meteza tompo anadio sy anavao anay amin'ny alalan'ny rasonao mba afaka anay amin'ny fahalotonay rehetra izay manakana anay tsy fantoka tsara iaino ny teninao. Dia mba velao koa ny fanahy masinao Jesosy hitoetra malalaka ao anatinay anazava ny foamam-pananay hitari-dalana anay mba handehananay araka ny sitraponao ary koa tsy hadiso lalana anay intsony eo amin'ny fiainanay. Ny fanahy masinao koa tompo malala no anampy hitahiry ny teninao amponay ary koa ho ampiarinay eo amin'ny andavanandrom-piainanay mba hanavaozanay ny fiainanay rehetra. Dia mitenena tompo fa vonona ihany sy ankatoanao izahay amin'ny anaranao masina sy manan-kerevany a Nazareta Jesosy no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary faly koa manona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalatsika fampaherezana ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Matio 5:10 ny 12:30 ka hatramin'ny 7:30. Ovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary Jesosy ny antsony mpianany ankeo aminy ka nanao hoe mahonena ny vahoaka fa efa nitoetra telona taty amiko izy izao ka tsy manan-koanina ary tsy tiako hiampody azy tsy mihinana fandrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza no ahitanay mofo aty anefitra ampy ahavoky izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy, 7 sy hazan-drano madinika 7 foana. Ary izy nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny hazan-drano izy ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangonina ny sombitsombony sisa tsy lany ka nafeno sobiky 7. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no andeha angalatsika fampaherezana amin'ity maraina ity. 3 volana indray sisa tokoa ry havana dia ifarana indray ty taona 2024 ity. Eny na dia be dia be tokoa aza ny zavatra efa nolalovantsika nanomboka ny andohan'ny taona. Ifanesy tao tokoa mantsy ny fifaliana sy ny fahoriana. Tao ihany koa ny fahombiazana, efa tao ihany koa ny tsy fahatanterahana sy ny faharavan-javatra be dia be. Maro karazana koa ny olana sy ny ady zay tsy maintsy ny atrehantsika. Tao ihany koa ny aretina. Eny mety misy mihitsy aza angamba nandahoavana tamin'iny volana lasa izay. Tsy misy afaka na dia iray amintsika tokoa aza nefa ry havana nandaka tsy andalo amin'ireny karazan-javatra izay voatendrin'Andriamanitra ireny satria tena velan'Andriamanitra hitranga mihitsy ireny eo amin'ny fiainantsika mba hanefeny ny toe-po sy ny toe-tsaintsika ary koa hiankinantsika bebe kokoa aminy eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ny tenin'Andriamanitra moa raha teo dia milaza mihitsy eo amin'ny Zaona 9:7 hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana hoy izy nefa matokia izao efa naresy izao tontolo izao. Maro tokoa ny zavatra miseho amin'ny andavanandrom-piainantsika ry havana
tsy arak'izay mba everitsika hitranga akory kanefa na izany aza atoy isika tsirairay avy mbola toy izao dia tsy nitazaposiny atsika akory ny tompo teo anoloan'ireny karaza-pahasarotana lolalovantsika ireny fa tena niditra mitsehatra tokoa niady niaditsika izy nampionona lalatsarotra zay lolalovantsika izy nanampy atsika izy ary niaro antsika koa tamin'ny fomba zay tsy takatry ny saina mihitsy ka nanafaka sy namonjy atsika ko raha tsy maintsy amarana ty taona 2024 ity re isika riavana dia aleo faranana mifankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra foana aoka isika tsy alaim-panahy kosa sanatria ka hanao toepo anana toepo ratsy iteny amin'ny fahatezerana hoe ataoko ahoana nisaotra anao Andriamanitra kanefa be dia be ny zavatra mpanangatahako tsy nisy nivaly betsaka ireo ady sy fahasarotana lolalovako tsy mbola nisy nivaratra amin'izao tsy afaka hisaotra anao mihitsy ao amin'izany rehetra izany marina tokoa riavana fa betsaka ny zavatra nangatahintsika mbola mba hiravina betsaka ny valim-bavaka andrasantsika tsy mety mivaly ihany koa kanefa na izany aza angamba koa isika variana miondrika ao amin'ilay olantsika ao amin'ilay fahantratsika ao amin'ilay aretina ao amin'ilay valim-bavaka tsy mety mivaly angamba dia tsy tapatsika koa fa betsaka koa anie ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika mety tsy nangatahantsika akory angamba kanefa fantatsika fa mahasoa mahatsara atsika dia nomeny atsika izany na dia izao fahavelomantsika izao ara ny riavana tadiditsika fa nomeny maimaim-pona miaraka amin'ny rivotra madio iainantsika ny hery sy tanjaka fahasalamana atafiny atsika isan'andro isan'andro mbola nomeny atsika maimaim-pona koa izany kanefa dia fantatsika tsara fa mihoatra noho ny vola mankarena ny fahasalamana ary fantatry ny tompo koa isika riavana fa tsy mahafantatra akory zay tokony angatahantsika ka dia izy mihitsy no ny safidy zay tokony nomenantsika tsirairay avy arak'izay mahasoa sy mahatsara ny mpiainantsika eto amin'ity andinin-tsoratra masina voavy novakitsika ity dia mampianatra atsika indray ny tompo riavana amin'ny nampihinana ny reto olona tsy omby 4,000 zay avy nanaraka fampianarana tany anefitra rehefa tapitra tokoa mantsy ny 3 andro nampianaran'i Jesosy dia oneny izy satria noana tsy nanan-kohanina ny vahoaka no baikony noho izany ny mpianany hoe omeo ahy izay mofo anananareo ano izy namaly kosa nefa ny mpianany hoe Jesosy mofo fito sy hazan-drano vitsivitsy ihany ane no eto am-pelatananay ary dia noraisin'i Jesosy ny mofo fito sy ny hazan-drano vitsivitsy zany hoe ranomarina riavana dia tena mihoatra be dia be tokoa ny vahoaka ho fahanana amin'reto sakafo eo am-pelatanan'i Jesosy reto kanefa na izany aza voavarainy teo am-pelatanany ny mofo sy ny hazan-drano dia nisaotra an'Andriamanitra izy izay vao nanolotra azy ny mpianany mba ho zaraina ho an'ny vahoaka ary dia samy nihinana avokoa ny olona ka voky tsara avokoa kanefa dia mbola nisy ambony 7 zobika ihany avy eo tsapa tokoa ny izany riavana fa ao ambadika ilay fisaorana an'Andriamanitra nataon'i Jesosy Kristy dia nisy ny voninahitr'Andriamanitra izay tena pirofo niariary tokoa eo masony reto vahoaka marobe reto fa Andriamanitra dia mahery mahagaga zany hoe tena te hampianatra atsika mihitsy ny tompo riavana amin'ny tokony hatsiarovantsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ko raha marana ny taona 2024 ity isika dia aleo tsy faranana ao anatin'ny foratsy na fahatezerana na alahelo koa fa kasa isika ilaza hoe zavatra kely monja no nomeny Jesosy kanefa dia be dia be ny zavatra nangatahako sy niriko tsy nisy nivaly hatramin'izao tsarovo riavana fa matoa zany rehetra zany nataon'Andriamanitra dia manana ny antony izy ary angamba mety koa isika ane diso fangataka dia tsy nomeny izay nangatahintsika ary ninona koa sedra mahamay mahazo atsika kanefa tsy tonga amin'izany atao hoe faharavana isika na koa sanatria fahafatesana dia aleo tsy mitsahatra misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra foana fa tsy maintsy omeny fahasitranana sy fanavahana foana amin'ny fotoana voatendriny zany hoe ninona valim-bavaka tsy mbola tonga riavana dia manana faharetana amin'ny vavaka fifonana fisaorana amin'Andriamanitra foana fa ambadika izay fisaorana izay no tsy maintsy iseho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahagagana ko
ho andesy tsahatra hisaotra an'Andriamanitra sy hankasitraka azy isika ry havana amin'ny zavatra rehetra na tsara na ratsy misy eo amin'ny fiainantsika. Enina dia izay tsy heveritsika hitranga akory aza dia aleo hisaorana foana fa tsy maintsy aneo ny Andriamanitra mahagaga azy izy. Tena mahagaga anie ry havana zany hoe mofo fito sy hazan-drano visy no amikisana olona anarivony ary mbola misy ambiny fitsobika indray aza avy eo. Isika koa raha mba te hanana ambiampy amin'ny farantaona dia andeha hiezaka hisaotra sy hankasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nomeny antsika sy izay zavatra nasehony teo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Koritianina faharoa toko faharoa ry havana toko 4:10 tapany A dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa hisaorana ny Andriamanitra izay nitondranay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy. Ninona tokoa ry havana ady no lalovantsika kanefa isika mbola toy izao dia azo lazaina tokoa fa tena nandresy anie isika ary na dia fantatra koa aza fa ny devolo fahavalontsika dia tsy nitsahatra mitady hevitra andavonantsika ary ampialantsika amin'Andriamanitra mihitsy aza dia deraina sy isaorana ny tompo ry havana fa indresitsika rehetra mbola eto daholo ihany satria nitondrantsika toy izay efa nandresy foana ny tompo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitokitsika ary nofikiritsika ihany koa teo amin'ny fiainantsika. Nifampitantana tamintsika, niarana natrika fiainana tamintsika hatrany hatrany ary niady niaditsika sy niaro antsika tamin'ny alalan'ireo anjely nalefa nitobo manodidina antsika andro. Ary dia izay fiarovanaN'Andriamanitra izay ry havana no ahafahantsika namakivaky izay volana maro izay ary koa mbola ahafahantsika hamarana ty taona 2024 ity antoky sy fanantenana fa tsy orin-java-tsoava amin'Andriamanitra isika ary hanana ambiampy koa eo am-pelantanantsika. Koa ho setra zany rehetra zany ry havana dia aleo ray misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay omeny antsika. Enina dia tsy mifanaraka amin'ny saintsika aza satria izy mahalala izay mahasoa antsika ka na dia tsy mangataka azy isika dia omeny antsika maimaimpoana zany toy ireny izay nandresy ireny isika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mankasitraka indrindra anao izay ry Jesosy Kristy tomponay amin'ny fiheveranao mombanay isanandro. Sy naveranao tokoa izay iosona ao anatin'ny otanay sy ny fahatsoa-kevitra dia nanara-maso ny fiainanay tsirairay avy ianao isanandro. Mianja eo anatrehanao tokoa Jesosy ny mombanay rehetra. Enina dia ny ao am-ponay tsy miloka aza fantatrao. Renao ny teny alokan'ny vavanay mimenimenina amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainanay. Hitanao koa fa tezitra sy malahelo izay satria tsy mifanaraka amin'ny sitraponay sy izay heverinay seho eo amin'ny fiainanay no nasehonao. Ary misy fotoana aza tompo malala tena mamoaka teny manometsiny ianao mihitsy izy izay satria mahatsiaro diso fanantenana loatra. Toa tsy takatra ny sainay mihitsy Jesosy malala fa tsy izay irinay tokoa no azonay fa kosa izay fantatrao fa mahasoa sy mahatsara anay ihany. Ary amin'izany tsy voatery foana kosa akory hoe zavatra tsara mahafinaritra no omenao anay fa alefanao avokoa na dia izay ratsy sy sarotra indrindra aza satria tianefi ny toe-po, ny toe-tsaina ary ny toe-panahinay ianao. Tianao fantatra ihany koa Jesosy fa tsy soa ihany anie no azonay avy aminao fa na dia andratsy koa aza ary satria tianao koa izay fa matotra sy hanana firaisana tanteraka aminao amin'ny alalan'ny vavaka. Zany fahadalanay Jesosy, zany tsy fahatakaranay sitraponao ary tsy fahalalanay koa ny teninao. Zany no iankohofanay ampanajana eto anatrehanao mba hifonanay sy angatanay famindrampo aminao. Ko mba mamelany elokay Jesosy malalo, metezana dio anay amin'ile rahasoanao izay nalatsaka teo ambony azo fijaliana fa ampy anadio anay hanavao anay ny rahanao. Ary aza mitsahatra ihany koa tompo malalo mba mampianatra anay, manoro lalana anay amin'izay tena fahamadrinanao dia mba mpitsiho isanandro koa izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ahatanteranay ny sitraponao fa tsy diso lalana intsony re ary ao anatin'izany indrindra ny fisaorana anao, ny fankasitrahana anao amin'ny zavatra rehetra izay nasehonao eo amin'ny fiainanay. Dia mba hanana toky sy fanantenana koa izahay fa ambadiky ny vavaka fisaorana anao dia tsy maintsy hiseho amin'ny fiainanay koa ny voninahitrao sy ny fahagaganao
dia ny famonjena sy ny fanafahana, ny fanasitrahana ara-batana sy ara-panahy, ny fitahiana sy ny fiarovana amin'ny lafiny rehetra. Ny voninahitra dia anao rery andro Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, fa ny fahaizana misaotra sy mankasitraka anao kosa mba ataovy aminay olonao rehetra. Amen. Raiso ny ranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Aza manahy na inona aoka ny fivavahana sy ny fifona mba ny fisaorana no entsika manambara ny mpangatahitsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fotsika sy hevitsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.